faly miarabantsika rehetra indray tafobona amin'ity maraim-baovao 7 aprily taona 4 ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ny salamo 8:2 ary ny 9:5 no entsika manonona fiderana an'Andriamanitra. Salamo 8:1 sy 2 ary ny 5. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova Tomponay, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minonona norenanao hery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo izay tahamaly ratsy. Jehova Tomponay, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, namoanay maraina ianao, ary mbola tsy nandrindrina ny varavaranao mba hidiranay. Ko noho ny fitantananao dia miditra eto an-tranonao izahay, ary mifanatrika amin'ny fahalemem-panahinao. Nefa koa mangovitra satria fantatray fa halanao ny fivoriana ary hoarom-paharatsiana. Koa indreto manatona anao amin'ny fanetreteny, mangataka ny fanamasinanao, ny fanamarinanao, ka mba hamelanao ny heloka sy ny fahadisoana vitanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreto manatona anao amin'ny fanetreteny satria fofisainana ary tsy mahalala, ka maniry ny anirahanao ny fanahy masina mba hamangana indray, hampianatra anay ny teninao, hampitombo anay mandrakariva amin'ny fahalalana marina ny sitraponao sy ny fiainana ny sitraponao. Dia mitenena Tompo, vavoninkiaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka Matthieu 7:17 hatramin'ny 5:10. Matthieu 7:17 hatramin'ny 5:10. Hanaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'ny Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe: avelao ny zaza, ary aza rarana tsy hanatona, fa nitoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary no nametraka ny tanany tamin'izy dia niala teo. Amen. Ray Masina, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andinin-tsoratra masina miverina manoloana antsika, izay efa novakiana omaly alahady no nalahatra indray ao amin'ny fandarana mofinaina amin'ity alatsinain'ity riavana. Milaza indrindra ny nandraisan'i Jesosy ny zaza nentina teo aminy. Jesosy nandray ny zaza nentina teo aminy. Mbola ao amin'ny lohahevitra hoe manazava ny mpino ny Tompo isika, ary mamaraparana izany indrindra. Amin'reto andininy 3 reto dia azo lazaina ny hoe manazava ny mpino ny Tompo ka manavao ny nentim-pahazarana, manavao ny nentim-paharazana, ary mametraka ny fahefany, Izao filazana izao araka ny hitantsika eo ambanin'ny soramandry dia tantaraina koa ao marika 10, izay anamarian'ny mpanoratra ao amin'ny marika 10 fa tezitra Jesosy ny teny mafy ny mpianatra, avelao ny zaza, aza rarana. Ary ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 5:20, mahasamihafa azy indray dia filazana fanamariana mazava fa ireto zaza ireto dia tena mbola zaza kely, tena zaza minono, tsy takanisy mahela zany.
manova ny nentim-paharazana. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia tsinotsinona ary tsy isaina ny zaza amam-behivavy. Dia manahirana koa araka izany no hoe eo anatrehan'ny raby lehibe tahaka ny Jesoa dia indro misy olona mitondra zazakely eo anatrehany. Mbola tahaka ny fiarahamonina eny amin'ny fiarahamonina eny hoe rehefa misy zazakely miaraba manao ny paster mangina. Misy ray aman-dreny manao an'izany fa tsy izany eto. Novain'i Jesoa zany. Novain'i Jesoa ny nentim-pahazarana teny amin'ny fiarahamonina dia manaiky izy andray ny zaza. Novain'i Jesoa ny nentim-paharazana izay tamin'ny fomba jiosy dia ny hoe tsy misy mahazo ny fanjakan'ny lanitra raha tsy milofo mianatra ny soratra masina amin'ny raby. Fa tsy izany ho Jesoa. Ndana miverina tahaka ny zaza. Miverina ohatrany tsy mahina ino na ino. Miverina eo amin'ny oatra. Manomboka zavatra vaovao mihitsy sika izao miaraka amin'ny Jesoa. Izay ilay andininy faha-efatra amby folo izay fanovan'i Jesoa ny nentim-paharazana. Ny andininy faha-dimy ambin'ny folo Jesoa nametra-tanana tamin'ny zaza. Ny fametra-tanana ry havana dia misy foto-kevitra be dia be ao amin'ny soratra masina. Fa ireto ny heverina manandrify indrindra izay eritreretintsika manodidina ny fametrahan-tanana nataon'i Jesoa ho an'ny zaza. Ny voalohany, Jesoa Kristy manamasina. Ny faharoa, Jesoa Kristy mametraka ny fahefany. Ny fahatelo, Jesoa Kristy miaro ary ny fahefatra, Jesoa Kristy mitahy. Lay fahatelo arak'izany no iompana ny hafatreto. Jesoa nametraka tanana tamin'ny zaza no ifampizarana amintsika. Ny fametrahan-tanana dia midika fanamasinana. Jesoa Kristy nanamasina ny zaza. Nanamasina izany hoe tena nanokana azy ho an'ny tenany, ho an'ny Jesoa. Namela ny helony. Dia hevitra takarina ao amin'ny batisa izany. Raisin'i Jesoa ny zaza eo amin'ny batisa ary ao amin'ny batisa koa no andraisana ny famelan-keloka. Manamasina i Jesoa raha nametraka ny tanany tamin'ny zaza. Misy fiheverana diso ka tian'i Jesoa avaozina koa ao amintsika ray aman-dreny na fiangonana azy eny any amin'ny fiarahamonina. Re mandrakariva ny hoe zaza tsy manatsiny. Tsy izany moa. Fa tsia. Maty ho an'izao tontolo izao i Jesoa, izao tontolo izao mpanota ary ao anatin'izany ny zaza voateraka. Ny salamy faraka amin'ny 50, Davida dia manona hoe tamin'ny fahotana no nitorotoronina ny reniko. Dia manavao izay mety hevitra nahazatra antsika ny Tompo. Raha nametra-tanana tamin'ny zaza, tehiteny amintsika fiangonana ankehitriny koa ny hoe tsia. Manantsiny, manan-keloka tokony havela ny zaza ary mendrika ho amasinina ho an'i Jesoa koa ny zaza. Jesoa Kristy manamasina. Fa ny faharoa, Jesoa Kristy mametraka ny fahefany. Hevitra azo lazaina koa ao amin'ny fametrahan-tanana ny hoe fametrahana fahefana. Indraindray dia fanomezana fahefana n'ilay ametrahan-tanana. Fa fametrahana ny fahefany. Ho an'ilay zaza nentina teo amin'ny Jesoa, ho an'ireo zaza nentina teo amin'ny Jesoa, ny fametrahan-tanana nataon'i Jesoa dia milaza hoe manana fahefana amin'ny zaza i Jesoa. Manana fahefana tamin'ireto nentina nanatona azy i Jesoa ka nametrahany tanana. Fahefana mipetraka ho an'izay nametrahana tanana. Mbola ao amin'ny batisa ihany isika. Fanekena voalohany dia ny hoe mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra ary antsika va ianareo.
mamaly ny ray aman-dreny manao batisa eny tompoko. Rehefa natolotra ny zaza nomena ny dikan'izany dia ny hoe atolotra ananana fahefana ho an'izay nomena azy. Zany hoe manaiky isika fa na inona na inona ilan'Andriamanitra ny zaza dia manaiky isika. Na inona na inona ataon'Andriamanitra amin'ny zaza dia mety amin'izany isika. Izy ny tompony, izy manana fahefana amin'io zaza io. Zavatra mampalahelo ry havana, ny zaza vita batisa eto amin'ny fiangonana dia entintsika any akafakafany. Mety hoe aty atapin-dreny vohitra isika dia tsy voakasika izany ve, nefa asa. Fa amin'ny fiarahamonina koa dia misy ny hoe vita batisa ny zaza, fa rehefa ho avy ny fahasahiranany amin'ny zaza, ny tsy fahasalamana amin'izay mety ho tsy fahatombanany toetra na lazaina hoe ditra na tsy farankososina, ndao eto ary amin'ny dadarabe. Fa ny mahasitrana an'io, angalao zavatra ry fa endry io. Fa tsy izany ry havana. Rehefa nametrahany Jesosy tanana ny zaza dia ananany fahefana anazy tsy ombonana na amin'iza na amin'iza. Aoka tsy sangisangy isika. Rehefa natao batisa ny zaza dia anana ny tompo fahefana ny momba azy rehetra. Fa Jesosy Kristy koa dia mametraka fiarovana. Amin'ny fametrahan-tanana tamin'ny zaza dia milaza zany fa miaro ny zaza i Jesosy Kristy. Miaro i Jesosy Kristy. Ny Salamo 8:115 dia ny hoe mametraka ny tanana manodidina ny tompo ary eo ambony koa mametraka tanana ambony koa. Tena fiarovana ny zaza ny fametrahan'i Jesosy tanana tamin'ny zaza. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mampahorony ray aman-dreny ny hoe fahaverezan'ny zanaka, misy naka, tsy hita. Na terina nianatra na nalana nianatra tsy hita. Nandeha nianatra na nakatsi nakaroa ny raha nanetsena tsy niverina intsony. Dia mahatery atsika ny hoe ahoana ny arovana ny zaza. Ny tanan'ny tompo nipetraka taminy. Dia ataovy toko atsika fa miaro reny zaza reny. Fa tsy hoe ny fahaverezana ara-nofy ihany, tsy ity izy. Nataizana nalehany, fa azadinoina koa ny fahaverezana ara-panahy. Ary tena arovan'ny tompo izay efa nametrahany tanany, tsy ho very. Hoy ny teny fanomezan-toko eo amin'ny batisa, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Arovan'ny tompo tsy ho very izay efa nametrahany tanany. Ao anatin'izany ny zaza. Fa ny faefatra, Jesosy Kristy nametra tanana tamin'ny zaza dia midika fiahiana, fitahiana, mitahy ny zaza i Jesosy. Indraindray ny ray aman-dreny dia miadivatra hoe, rehefa marary dia miadivatra hoe aza mbola alaina Jesosy fa mbola kely anaka. Fa misy koa mety mifanohitra amin'izay, kambody endry noho ny manany ray aman-dreny. Izany dia ilazana amintsika fa Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ilay nametra tanana tamin'ny zaza dia tsy hoe voasolon'ny ray aman-dreny. Eo ny ray aman-dreny atao hoe solo-tenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy na kely anaka ianao na lehibe ny zanakao, izy mihitsy efa nametraka ny tanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny zanantsika dia fitahiana ho an'ny zaza. Mametraka fitahiana ho an'ny zaza. Aza manao hoe mbola kely anaka, tsy vitanao ny zanakao, fa Andriamanitra no mahatanteraka ny amin'ny zanakao. Dia n'izy any am-boka hatramin'ny fahavelomany manontolo. Dia porofo mivaingana ny hoe misy olona tsy manandray aman-dreny intsony, zaza, kamboty, fa mitombo ao amin'ny tompo izy
amin'ny soratra masina izay ampianariny fiangonana azy, amin'ny soratra masina izay alalininy ao amin'ny baiboly ka iainany. Dia ho koa ny mpanao salamo, salamo 120 endry no ny mpampianatra aho. Izany ry havana no hery ny tanan'i Kristy apetrany eo amin'ny zaza, manamasina, mametraka fahefana, miaro ary mita. Fanamasinana, fahefana, fitahiana, fiarovana. Antotokana no atao amintsika ray aman-dreny indrindra. Ento eo amin'ny Jesosy Kristy, ny taranakao, ny zanakao, dia ny any am-boga, ary indrindra rehefa teraka soamatsara. Ampianaro zany zanantsika mbola hiteraka, ny zafintsika mbola hanohy ny taranaka oriana. Anafaro izy. Fa ao amin'izany ny fanamasinan'ny tompo, ny fanomezany, ny fiarovany, ny fitahiny, ary tsarovy amin'izay efa nametrahan-tanana fa nanany tompo fahefana ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra lehibe ny fitiavanao, mbola anananay anjara tamin'ny teninao izay mampahazavanay ka manalanay amin'izay fahazaram-poana tsy mahavokatsohan'ny fanjakanao, manalanay amin'ny entim-paharazana izay mety amandrika anay ka tsy anananay anjara ao amin'ny fanjakanao. Tianao izahay hiverina toy ny zaza ary ho amasininao, ametrahanao ny fahefanao, arovanao, hitahinao amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Apetrao aminay ary ny tanamaherinao Jesosy mba hatanteraka ny fahasoavanao aminay tsiraray avy reto. Apetrao amin'ny talanakay izany mba tsy hiala eo aminao koa izy, ary ho tsinjivinao amin'ny lalakalehan'ny rehetra, amin'ny hoaviny manontolo. Amasino izay manao fahadisoana, manahirana anay amin'ny fitaizana, havela ho heliko izy ireny, ary ataovy manana ny toetranao Jesokozoky. Dia mangataka aminao izahay mba hiarovanao ny lalakalehanay amin'ity tontolo andro ity, satria efa nametrahanao ny tananao izahay. Mangataka aminao izahay mba ametrahanao koa ny tanam-pitahiana aminay sy ny manodidina anay na iza na iza, mba ho tsapanay fa amin'izay lofosanay asa aman-draharaha na fianarana na fikarakarana samihafa momba ny fiainanay andavanandro, dia tsy ho vitanay irery izany, fa ianao mihitsy no mita, ianao miahanay. Jereo ny firenenay Tompo, ary aza tonoina ny mampahery ny fiangonanao na aiza, ny kristianina tsirairay, ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Dia amasino ary arovo ny fiangonana amin'ny fampianaran-diso, mitady ho tafiditra ty anatin'ny fiangonana ary mandrombaka ny vahoakanao eny amin'ny fiarahamonina eny. Jesosy, ny amin'izay manery anay tsiraray avy, dia tonononay ampomanginy zany ka ienoy ary valio. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana hijoro vavolombelona hanonona ny fanekempinoana apostolika isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any evy ny tsara, ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty,
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho aianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Izao Jehovah no Andriamanitrao, dia ny Iray Masiny Israely mpamonjy ianao. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.